de l'armée, ni commande ni gendarmerie pirenena, ambony ni ministre ni Foloalindahy sy ni secrétaire mpanjakana barany prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Fanambarana ka tsainy manamboninahitra vitsivitsy tariny général Raoel tao izay entiny indrindra mba tsy hanatanteraka ny fitsapahe-bahoaka dia manamafetona ny fitondram-panjakana maefa eto amin'ny firenena fa fomba entina anakorontanana ny saim-bahoaka fotsiny ihany izany rehetra izany. Efa mandray andraikitra izahay tompon'andraikitra tangify an'izany. Koa miantso ny vahoaka ho tony sy hilamina hatrany. Ho an'ny miaramila sy ny zandary rehetra kosa dia efa nanao ny assise militaire isika ny fahaenina amby roapolo sy ny 17 ny volana april taona 2010. Nandinina hatrany ampotony ny aretiny mikika ny Foloalindahy ary miandry ny fitsanganan'ny parlemanta mba hamoahana an'ireo ritsateny rehetra anatotosana an'izany. Koa ny antsoavo atao antsika Foloalindahy dia ny anaraka hatrany ny afatry ny ministra ny Foloalindahy sy ny sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie pirenena tamin'ny 17 ny volana May lasa teo dia ny fanatanterahana ny asa miaramila ao anatin'ny fanarahana ny fitsikifezana hatrany, fanajana ny ambaratonga pahefana, fampisehoana ny matianina, ny firesakina sy ny fahamatorana. Oka ho ao antsaitsika lalandava fa tany tandalana i Madagasikara koa ampiarina amin'ireo mioapefy ny lalàna ho an'ny tanindrazana. Zay ny fanambarana teny Mazorivo zany ny ariva teo fandelo iverenantsika ny mikasika ny fifidianana tamin'ity androany ity vao maraina dia fananefa ny adidy na ny fidy maolo-pirenena azy ny filohan'ny fahefana avony tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy Ramatoa vadiny ny tafafoy tamin'ny mpanao gazety izy avy eo Iaingo Raparinana sy Lemana Elisée. Tamin'ny enora sasamaraina no nanomboka ny sokatra ny pro-pifidianana teto Ambatobe. Enina amin'ny 590 no isan'ireo mpifidy ka anisan'izany ny filohan'ny fahefanavy tetezamita Andry Nirina Rajoelina mivady izay tonga nanao ny adidiny amin'ny maha olo-pirenena. Ny fahatongavana telo voalohany indrindra dia hoe ny anehoana ny adidy amin'ny maha olo-pirenena amin'ny maha malagasy satria mila ny hevitry ny olo-pirenena tsirairay avy i Madagasikara, mila ny hevitry ny olo tsirairay avy ihany koa na ny olo-pirenena ampitony mananjo manana ny zo ifidy ny firenena ka zay no zavatra hoe anisan'ny adidy masina ny fahatongavana amin'ny fidy ary zay no natonga anay aty amin'ny maha-olo-pirenena dia naneho ny adidy amin'ny maha-malagasy ray amin'ny maha-malagasy reny ihany koa. Zava-dehibe tokoa no fandraisana andraikitra amin'ny hoe ahafahantsika koa manambara ny hevitrytsika amin'izao fitsakipaky vahoaka izao satria dia ny hevitry ny vahoaka mihitsy no antaniana amin'ny hoavin'ny firenena ka zava-dehibe loatra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay atao. Fa za dia mahatoky tanteraka fa kinitsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny hoavin'ity firenena ity sy indrindra fa hito fifidianana izay lalofintsika androany ito. Ary eto indrindra moa dia mitandro amin'ny filaminana dia mandray ny andraikitra tandrify anazy ary manao ny an'izao zavatra amin'ny fandriampahalemana manerana ny nosy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara. Araka ny efa fepetrany raisina dia afaka mifidy amin'ny alalan'ny karapanondro raha voasoratra ao anaty lisam-pifidianana ireo izay tsy nahazo karatra. Ho an'ny teto Ambatobe manokana aloha dia nizotra ara-dalàna izany fifidianana izany ary tsy nisy olana hatramin'ny ora ny alàna iteny an-toerana. Fatety soavy masoandro kosa noho ny fidin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny generaly Camille Vital sy Ramatoa vadiny nanefa ny adidiny ihany koa amin'ny maha olo-pirenena azy amin'ny fidy izany ny resaka fohy tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny lehibe ny gouvernemanta Ambintsoa Andriamaservilo.
tamin'ny sivora maraina latsaka kely ny tonga ny fidy teto amin'ny EPP Soavy-Masoandro ny Premier Ministre Camille Vital adidy amin'ny maha-olon'ny pirenena izao. Lamina aloha ny fahitako azy ary raha mijereny zao olona mandray anjara zao mahafinaritra satria mahatsapa fa malagasy tokoa izy, malagasy ray, malagasy reny olo-pirenena mamita ny adidiny maha-olo-pirenena azy. Roan'ny fanontanian'ny mpanao gazety teto voalohany ny amin'ny fandriam-pahalemana. Io ny savoritaka na ao anatin'ny fianakaviana iray misy ny savoritaka na mpivady raha mianto ndraindraiky dia mifandamina ihany raha avy eo fa fombatsika olona ray ihany anefa tsy maintsy misy ny tsy fitovian-kevitra kely fotsiny dia alamina ndraiky. Ka araka le niteneniko tamin'ny anina reny izay manao tsy mety aloha izay miopefy dia andrainy andraiky ny tanjo filaminana sy ny fitondrana tanà Tandalana Madagasikara. Misy mpitondra eto, misy tompona andraikitra eto dia ampiarina arak'izay izay olona manao tsy mety satria tsy mety tsika iroso amin'ny fivoahana amin'ny krizy ahatongavana ny amin'ny 4e République mbola misy ny mpamingapingana dia tsy mety zay zavatra zay fa tsy maintsy hany indray fepetra entitra ary tena tsy tsikitsy salasala mihitsy ny fitondrana raha misy manakory. Fanontaniana faharoany amin'ny andraikitry ny membrany gouvernemanta amin'izao fifidianana izao. Nenay moa dia manara-maso fa ny sainy moa ny responsable ty fifidianana ity amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministerany tany izay manara-maso fa nenay moa dia manaraka zavatra tsy mety betsaka moa ny misy mitaraina hoe tsy tafiditra anaty lista dia efa faraparany izy io voafantatra fa hiezaka zany hijerina ny vahoarana. Mpifidy 750 eo no tsy nahazo kara-pifidianana tamin'ity fokontany Soavy-Masoandro ity. Efa misy fandraisanay anazy avy hatrany eto ahafahany mifidy zany amin'ny manaraka amin'ny fifidianana manaraka. Filaharam-be moa ny teto hatramin'ny nora maraina toy izao ny resadresaka tamin'ireto olona tonga ny fidy. Mifidy mihitsy zay fidiananay maraina ny andro fidiananay satria adidy io tsy maintsy atao amin'ny tanin-draza. Kara-pifidianana no tseo. Panondro nentina dia natety amin'ny boky. Birao mpifidianana dimy no hita eto amin'ny EPP Soavy-Masoandro. Nitsidika teny amin'ny CNI moa ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta avy eo tetsy alarobia zany nanaraka akaiky an'izay Jean Emer Ambelson. Ny tety birao mpifidianana ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny zahay maso ny zava-misy eto amin'ny foiben'ny CNI alarobia zay vao nitafa tamin'ny mpanara-maso afrikanina iray Maître Zada Ayatou avy any Niger firenena vao niatrika fitsapakevim-baoka ihany koa farany teo. Famitinana avy hatrany ary iarahan'ny TVM amin'ny Général de Brigade Camille Vital ho antsika rehetra. Araka izao hitantsika zao dia miatrika ny fifidianana antsika ny fitsapahevim-bahoaka avy namita didy ny tenanay taty amin'ny EPP-ny Soavy-Masoandro izay milamina dia milamina tokoa. Aorianan'izay zany nanapa-kevitra mba hijery toerana ny hodikodina tany nandalo taonala mahitsy dadalo fotsiny zany fa tsy nyjany dia ny hodikodina nijery hatrany amin'ny Anosy non tsy tonga tany Anosy azafady taty Apolindrano dia nandalo amin'ny route ny avenue de l'Europe iny dia nala mahitsy dia raha falivenina nandalo teto dia tsidika tato zany fa hijery hoe ahoana ny organisation raha ilaza moa dia afa-pody avana tokoa raha mijeren'izao organisation zao ny ato amin'ny CNI dia tomombana tokoa fa ninendrika amin'ny le installation natanareo amin'ny TVM izay isoranareo manokana satria mandray andraikitra nareo amin'izao zavatra atsehatsika zao manantena dia manantena tokoa fa ilamina izy io tonga ta tokoa dia sendra fanena amin'ny représentant ny CNI Niger zay nitsidika ny président CNI eto amintsika angamba anisan'ny observateur angamba zareo avy any Niger miampy amin'ireo sasany zany zay hitsidika ny toerana sasany mba ahafahana mijery ahoana ny fizotrany fifidianana androany 7 Novembre 2024.